na tiana na tsy tena de tsy maintsy mitopy eny akatsepy foana ny maso rehefa eo amin'ny moron-dranomasina Mahajanga eo. Eny ampitan'ny elodran'ny Bombetoka. Ka ela ka hoe ndao mba hoentiny indray nareo, ndao tsika hoagny. Eto Tafia na eto am-port no maka ny fitaovam-pitaterana. Eo amin'ny 10,000 ariary ka hatramin'ny ray alina eo ny sarandalana. Ary eo amin'ny 12 minitra ka hatramin'ny adiny ray sasany arakaraky ny fitaovam-pitaterana, ny faharetan'ny fiampitana eo. Eto amin'ity ranomasimbe ity no mivarina ny renirano Betsiboka, eto amin'ity helodran'ny Bombetoka ity. Commune anankiray azo lazaina fa ngezangeza ihany ity Katsepy ity. Lalana mandeha makany Mitsinjo sy Soalala ihany koa moa eto. Makany Besalampy rehetrarehetra iny. De tsy maintsy naka fiara tsy mataho-dalana. Ary de mamakivaky ny valan-javaboarin'ny Antrema, site bioculturel Antrema. Inona ma bioculturel azy ozy nareo? Satria sady misy bio ao no misy culturel, zany hoe misy zava-mananaina ao no misy kolotsaina. Tandrovan'ireo sakalava-ponina ao ireo sifaka, satria raha ny lovatsofina dia toa ohatran'ny hoe razambeny zareo ireo sifaka ireo. Indrisy 2 andro taloha nandalovanay nisy nandoro tao makamo. Ary de rehefa ela mahatazana ny Jirotsambo fa ajany io taloha fiara fa andeha ho any amin'ilay antsoina hoe Cirque Bleu. Isorana ny guide eny an-dalana eny manondro anay ny mavoravina na ny fotsy avaliky. Fa nafodi-kibo io ny tsy hita fototra. Tsara chance zay mahita ny fototra an'io, ny magnary na ny palissandre any atsinanan'ny Madagasikara izy antsoina hoe voambona. Ary indrindra moa fa le hoe Cirque Bleu io no anisan'ny antondia voalohany. Ahitana cheminée de feu madinidinika, mahafinaritra, mahavariana. Tsy mitovy amin'ny any États-Unis fa de tsara na ny mijery azy mahafinaritra e. Mahavariana. Ary de raha ny fandinihan'ireo manam-pahaizana, géologue, pédologue, géomorphologue, ireo mpandinika ny nofotany zay mahazo aina mihitsy ato amin'ity toerana ity. De misy loko eo amin'ny 20 eo hono ireo nofotany hita ato amin'ity Cirque Bleu ity, miainga avy any amin'ny fotsy indrindra ka hatrany amin'ny somary manopy mena, mandalo mangamanga, maitsomaitso, tsy haiko tsony. Izy koa moa nandalo fotoana anisany io fa de ry zareo manam-pahaizana nanao an'izany, fa de mahavariana ihany l'izy na izany na tsy zany aza. Noho ny fikohan'ndraikan'ny nofotany no antony. Ny anton-dia faharoa de ny Jirotsambo, zay namboarin'ny ingénieur-ny ilay antsoina hoe Eiffel. Sy hitanao eo ny fasan'ilay zanak'ilay ingénieur. Ale! Fasan'ny zanak'ilay ingénieur maty tamin'ny fanamboarana an'izy ity. Fa za io miisa 470 ny zanatohatra ato. Miakatra any amin'ny farany ambony any, any amin'ny 30 metatra any ambony any. Ahitana ny zoro 700 degré manodidina. Ary tazana ihany koa mazava ho azy moa zany i Mahajanga avy eny atapony eny. De tazana ny tontolo manodidina. Indrisy tazana avy eo koa ny alehiben'ny faritra may nandritra ny fotoana talohan'ny fotoana nandalovanay io. Manazava moa ny tompon'andraikitra Monsieur Sylvain, Andriamatoa Sylvain, saoranazy ny amin'ny fandehan'ity fara ity, ny fomba fandrehetana azy sy na faty azy sy na melomana azy ndray. De rehefa midina rehefa avy eo de mijery an'ireo gidro be deaibe etsy amin'ny alaala kely etsy ambany etsy. Misy karazany 3 ny tena gidro ato, de ireo Lemur mongose, Lemur fulvus, ary ny Propithecus coronatus na ny sifaka. Fa tena efa zatr'olona izy reto satria de amanarivony angamba ny mpizahatany isam-bolana tonga eto
de azo omena sakafo, azo alaina sary miaraka, afaka milalao miaraka aminy mihitsy koa aza moa tena efa zatra olo le mova tsy any anatin'ireny zoo reny rehefa tonga ato, fa misy zavatra hafa ihany koa azo jerena ao ankoatrany zavatra voajanahary, zava-maniry sy ny biby. De misy ihany koa ny toerana zay azo lazaina hoe fanasinana moa zany na ny doany, mipetraka amina baobaba lehibe anankiray eo akaiky eo ihany koa io. De rehefa avy eo de asaina ianao hiaraka isakafo ary ambanimbany re misy sarany io mazava ho azy mandeha tongotra eo amin'ny fahefatradiny eo midina ery amoron-dranomasina ery de misy restaurant kely mahafinaritra misakafo eo ianao, afaka mikomandy ndray andro melona anaovana ny komandy ny sakafo de rehefa avy misakafo de azonao atao ny mandeha makeny amoron-dranomasina kely efa eny Katsepy any ve moka tsy mba le ilomano kely tsapatsapany rano mena ty lokon'ty ranomasina ty no ilay rano avery amin'ny reny ranony Betsiboka, fa milaza moa zareo fa mahasalama kokoa hono io ranomasina somary menamena io satria ambany ny taux de salinité na ny hasiran'ilay ranomasina metimety kokoa ho an'ny fahasalamana. De rehefa elany ela de andao hiverina hiakatra ery amin'ny fara de eo no maka ny fiara andeha hitodidoha hiverina. Ohatra mieritreritra ny tena hoe mbola lolo be zao fotoana zao de efa tsy maintsy miverina sahady hoy ny antso amin'ny telefônina avery amoron-drano ary satria avery amoron-dranomasina io satria efa lera mampihetsika ny ranomasina zao. Inona tokoa rehefa tena tonga tao atapon-tanànan'ny Katsepy de efa tsy nety andeha na tsy nisy intsony moa zany ny filazandrareo azy le vedety tokony andehanana fa aleo mandeha am'le somary mandeha aingakaingana kokoa mba ho azo antoka ny fiampitana eo satria sao de sanatria misy loza. Atsasakadiny verenanay teo raha ohatra ka teo amin'ny adiny ray latsakafo efa ny teo ny tamin'ny Nandroso tapitra amanaraka toerana hafa ndray no andehanantsika.